Defesa se catando. Alaf, alaf. Yo, yo. Ambun, ambun, ambun. Yo. Atau ambun, bun, ambun, bun, ambun, bun. Emakari. Hal. Yo, yo. Yo. Det som utnamn sig. Hela falla, falla. Därför. Ja. Ja. Davam sana. Ay, ay, ay. Säg sen ifrån Pera Batsi Garet. Ja! Ja! Hallå! Våra Sara Tika Jabe! Ja! Jurana! Ja! Asam Jesus! Hit in! Pula Gonzara! Abbiamo Kobe. Sara mi deron kupuchi chiama Kobe. Izun tupunia fagliana namma Kobe. Yara ki deron kuwaja tika Kobe. Come on, friend. Ura kura Kobe. Bun attack. Atau bun. Tungizau lai nada sana. Jesus yo tungetiana. Burima Zara. Tika. Andezi. Rometiano. Maketi. Yudi na kerde mana uti surta. Kana na bu. Naka chaka de. What? Tula cigaret. Ya. Ayo selatan. So. Makari.
Atuk
kecil Savamane Left side Gitarana makut kamera kam jesas Una kuna kamera jesas Stop As you think Vifarina Fire Andau Vifarina Svirafu Fire Sasosha Andau Fire tu Alef Ura kuna kabay Alef Nelare kamira wanta sas hello Sote bun Fina rana makucha Alefa bunda Sewa sotu lore kamis hello Abunda Fina rana makucha Alefa Vifarina Svirafu Fire Andau Fire Take them off Supernadia Mountain Come on! Asura Kurakabe! Asura Kurakabe! Ayo Manaka! Asobe Suftulilai, Madalom Nitanani. Asobe Suftulilai, Malazan Fagagani. Susira Sindra Mandalo Sindra Cavalo Zadam Soto Suso Jesus Ai Seletana Keswa Awar farama Walelai mahe Tupuniye Izunana Walelai malaza Tupunilage Atama bunsana tana Walelai mahe Tupuniye Izunana Salamatu wala fatni Walelai malaza Tupunilage Banzakana Oh caramba, oh que la que le vas a mandar. Okay. Oh caramba, oh
aokela kilewa samanale anana otarana aokela kilewa samanale aokela kilewa samanale. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro. Lay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpatakanay. Ianao lay Andriamanitry Abraham, ianao lay Andriamanitry Isaka, ianao lay Andriamanitry Jakob, ianao lay Andriamanitry ny lanitra, ianao no Andriamanitry ny nofo rehetra, ianao no Andriamanitra mamindra fosy mianatra maharo-po sady be famirapo, ary Andriamanitra manenina amin'ny loza. Eny mitahiry famirapo sy fiatrana ihany koa ianao ho amin'ny taranaka arivo mandimby izay tianao ka mitandrana ny didinao.
ianao lay mipetraka ambon'ny seza fiandrianana avo sady manerinirina ka tselatra sy feo sikotrokorana no mivoaka avy eo amin'ny seza fiandriananao. Eny ianao no atoko le lohalitra rehetra ny an-danitra sy etỳ tany hatrany ambany tany. Misaotra anao ray masina tsara indrindra satria dia nomenao ny zanako lay tokana dia lay Jesosy Kristy vavolombelona marina, lay Jesosy Kristy lay matoa maty ary lay Jesosy Kristy lehibe ny mpanjakany tany. Ianao ihany koa no isaoranay manokana satria ianao no nifidy ny mpanomponao dia ny ray aman-dreny Pasteur André Christien Mayolla Dieudonné izay nampianany nitondra ny afatra dia ny bokin'ny Apokalipsy fa ianao no naniraka azy hampianatra ny bokin'ny Apokalipsy. Eny misaotra anao izahay satria ianao no efa nifidy azy, ianao no efa niantso azy ko ankehitriny tonga ihany koa ny fotoana izay efa niantsono azy ary antanterahano indray anatanteranao ihany koa ny teninao hitondrahany indray ny tany sy ny fanjakana ity firenena malagasy ity. Ka noho izany dia ankehitriny mifona tanteraka aminao izahay, mifona ho an'ity fireneny ity aloha izay fantatra fa lasa kakady ny firenenay, potika ny firenenay, rava ny firenenay, lasaka anatin'ny fahatrana tanteraka ary eo anatin'ny firenena fahadimy mahantra indrindra eto ambonin'ny tany ny firenenay. Mamindra-fo aminay ianao amin'ny tsy fahatanteranay ary indrindra mifona manokana ho an'ny mpanomponao izay tonga eto androany arosaka filoham-pirenena. Ianao no efa nifidy azy, noho izany Jesosy io dia mifona aminao. Diovy amin'ny ranao ny mpanomponao, sasao amin'ny ranao ny mpanomponao, hosory ny fanainao masina ny mpanomponao fa ianao no afaka mamonjy ny tsy manatsery raha ediny maro. Ianao no anteranay, ianao no antenainay, aza mijery ny atselinay ianao, aza mijery ny atselin'ny mpanomponao ianao fa raha irosaka amin'izany filoham-pirenena izany dia aoka ianao tompo hanositra azy tahaka ny efa nifidiananao azy, tahaka ny fombanao azy hatramin'izay ary aoka ianao hanositra azy ny hery ny fanahy masina. Ianao no loha lalan'izao mpanomponao izao ary aoka tsisy haharesy ianao fa tonga ny fotoana apetraho ny mpanomponao, apetraho ny mpanomponao Jehovah tompo, apetraho ny mpanomponao Jesosy, apetraho ny mpanomponao fanahy masina hitondra ny firenena, hitondra ny fanjakana, hanavitra ny taninay, aoka ny fanahy masina hanositra azy ny herinao na hitoetra ho aminy, ny voninahitra ao mirapiratra ho aminy ary ho lohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany, ho mpandresy fa tsy ho resy. Ny herinao fanahy masinao homba nyty mpanomponao ity ary na inona asany maizina tsy anatsery tsy anapahefana fa ny ositra ao nay dia hitoetra eo aminy. Mivavaka ny fiangonana, mivavaka izay vory eto androany, aoka ianao eny ny fivavakay ka ianao ametraka nyty mpanomponao ity, ianao ampandresy ny mpanomponao ary ianao omba azy hatramin'izao ka mandrakizay, omba azy mandrakariva ianao, trotroy eo an-tananao, trotroy eo an-tsandrinao ny mpanomponao, sakambino amin'ny sandrom-pitiavanao ny mpanomponao, tatano amin'ny tanakavanany fahamarinana. Izy ny ankonan'i Jesosy ka ny anjelinao toby anodidina azy, ny voninahitra eo mirapiratra eo aminy, ho resy avoko ny fahavalo. Izy no mpanjaka hitondra ny firenenay, izy no mpanjaka hitondra ny taninay, izy no mpanjaka hitondra ny Madagasikara, hanavitra nyty fireneny ity Jesosy io, hanala nyty fireneny ity amin'ny fahatrana, hanala nyty fireneny ity amin'ny alatra sy ny kolikoly, hanala nyty fireneny ity amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka ny voninahitra ho anenomba azy dia ho lohany ty fireneny ity fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany. Tanteraho ny teninao manao hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah Andriamanina ho mpanampy azy, ka dia ho sambatra ny firenenay amin'ny alala ny mpanomponao. Apetraho ho mpanjaka, apetraho ny mpanomponao, manomboka androany apetraho ny mpanomponao hatramin'izao ka mandrakizay. Anao ny saotra sy ny dera, anao ny aja sy ny hery, anao ny voninahitra sy ny fanjakana, anao ny famirapiratana sy fahalebiazana, ny voninahitra ny ho an'ny avondrindra, ny voninahitra ny ho an'ny avondrindra, ny voninahitra ny ho an'ny avondrindra amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Lay vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty, lehibe ny mpanjaka ny tany, mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andrian'ny fiadanana no ametrahana zany vavaka izany, ny osy sy ny fanamasany hitoetra amin'ny mpanomponao. Saotra tompo. Halleluja, halleluja, amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo,
Lay irak'Andriamanitra tompony lanitra sy ny fahefana rehetra ety an-tany. Amin'ny anaran'Andriamanitra ray izay mpahary izao tontolo izao. Ary tsy ho an'ny fanahy masina izay mitoetra amin'ny fiangonana mandrakizay sy mitoetra amin'ny mpanomponao. Ho tahiny ianao raha miditra. Ho tahiny ianao raha mivoaka. Ho tahiny ianao any an-tsary. Ho tahiny ianao any an-tanàna. Izay mitsangana hiady aminao dia ho resy alohanao. Ka lalana ray no hidirany fa lalana fito na nosirany. Hosokafan'Andriamanitra varavarany lanitra. Ary dia hirotsaka aminao tokoa ny fanahy masina. Ary dia ampisamotra firenena maro ianao. Ary tsy hisamotra. Ary ianao koa tompo dia hanokatra ny lanitra, hanokatra ny tany, ka ny andro lanitra tsirony tany anie hitoetra amin'ny mpanomponao. Ho tanteraka ny tenin'i Jesosy manao hoe: indro ambo anareo mandrakarivo mandrapahatoka fahataperan'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra fiadanany mahasanareo samy tanteraka. Aoka rovana avokoa fanahinareo, ny ainareo, ny tenanareo, ka tsy hanatsina fiavian'i Jesosy Kristy tomponareo. Amen. Alleluia! Tsodrano anao ary sandro malalako. Efa nomen'Andriamanitra anao amboara ary tsy isy arombaka izany eo am-pelam-tananao. Tanaka visy havanana isika ary tsy afa-misaraka amin'izao dikana lehibe izay ho lalovan'ny firenena malagasy izao. Ny anteninay dia tsotra. Isika miaraka no atotosa ny programan'ny président Maïolina. Isika mifanampy sy mifanohana no ahatanteraka ilay fandraisana lehibe izay tsy ho ela intsony. Andro sy volana sisa no isaina dia hiara iorakoraka fandresena isika. Manao antsoava aho, betsaka ny mankala, betsaka mety hiditra ao anatintsika ao, anakorotana izao laminasa efa manomboka izao. Aza mety ho akorotany devolo satana. Fa aoka ifandray tanana mandrakariva satria tolona iray ny ombonana ary fandresena iray no katsatsika. Koa dia mirary indrindra raha mirary itoy izao fifanohanana izao ary atsoko voaka malagasy ray manontolo mba hifanohana amintsika anova ny tantarany firenen'ity ka ho resy tokoa fantrana, ho resy ny ratsy rehetra ary hiainga ny firenena malagasy. Makasitraka tompo grasy tompo favy. Ampy zay ny fametrahantsika mpanao politika zay mpandroba, mpangalatra, mpanao kolikoly sy ny sisa ratsy rehetra eto amin'ity tanin'i Madagasikara ty. Atomboko amin'ny tenako ny fitsanganana vavolombelona. Fa raha olon-dratsy aho tsy tafatsangana teto fa tsy maintsy misy devolo ny hozongozona tamiko. Matoa mijoro eto afaka mikabary eto ny tenako dia olona madio tanana ary anisan'ny singa iray tena mavesatra dia mavesatra ny safidianan'ny président Maïolina, ny safidianan'ny GFFM, ny safidianan'ny KMPM ho directeur de campagne dia izay fitiavana ny fahamarinana zay, izay fitiavana tanindrazana zay, izay fijoroana amin'ny marina zay. Ary izany zavatra tany saiko zany dia ao amin'ny candidat sika daholo, ao ny fahamarinana, ao amin'ny fitiava tanindrazana. Ary ny tsy tovizany amin'ny candidat rehetra dia inona ianareo? Ny fahatahorana an'Andriamanitra. Satria izay mpitondra ny mpandimby teto dia tsy matahotra an'Andriamanitra satria matoa mbola mijaly ny vahoaka malagasy dia vahoaka an'Andriamanitra reo ary ny olona nampijaly azy zany dia olona tsy natahotra an'Andriamanitra.
aiza laorakoraka ka noho izany ny taonatsika rehetra eran'ny vazatany mba hanohana ny kandida Mayol. Mbola misy ireo mpamendrifendry mpandrebireby milaza manaratsy ny kandida. Tsy hamaly azy ireo isika fa tsotra ny teniko tatavan'izy ireo ny moka pately ny rameva satria ny mpiangona ato amin'ny fiangonana apokalipsy dia olona manana mahizy azy. Misy magistrato, misy administrateur civil na tsy mpiangona ao dia manatrika miary manaiky hiaraka amin'ny président Mayol. Misy generaly ato, misy colonel, misy mpampianatra, misy ny olona karazan'olona zay misy eto ambonin'ny tany. Tsy adalakoly ianareo manaraka azy. Sanatria ny vavaladiny lela zany. Fa sambatra ny firenena dia ny firenena zay manana ny Jehovah Andriamaniny dia ny olona nofidiny zany. Tsy afaka ny anana fiadanana sy fahasambarana itsika raha tsy Jehovah Andriamanitra ny manapaka azy. Ka izy ara ny olona afaka hitondra zany eo am-pelantanan'ny tompo. Ny mpanompo sampy ve, ny mpangalatra ve, ny mpandainga ve, ny olona tsy mino an'Andriamanitra ve, tsy fantatro fa raha izany ny afaka hitondra ny firenena ho an'Andriamanitra dia toano izy fa dia ho sambatra itsika. Nefa ho ianao manao hoe mazava ho azy zany fa raha mbola te ho sambatra itsika ka ho tonga eo am-pelantanan'Andriamanitra zao firenena izao dia izay olona nofidiny sy matahotra ny anarany aoka izany no apetrakatsika eto amin'ity fitondrana ity. Maro ny manana diplôma, maro ny manana vola amina miliara, maro ny manana fahalalana, maro ny manana fihetsiketsehana, maro ny mahay miteny sy efa nifandimby tao anatin'izay 50 taona izay fa irahantsika mahita ny fokany fa niady ny kisitra ny firenena. Andao hoe hovaitsika ny fitondrana, andao hoe hijerinaytsika iza ny olona afaka nolotra ny firenena ho an'i Jehovah. Maray fanapahakevitra ny pasteur Mayol mpitarika amin'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara fa hirotsaka hitantana an'izany izy. Maro no miteny manao hoe pastero rehefa niasa an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ataovy dia ataovy fandraram-pirenena alohan'ny mpanao politika. Nataon'ny mpanao politika ny fitondrana fa miady kisitra ankehitriny satria nahoana tsisy Andriamanitra angamany. Raha nandinika amin'ny baiboly ny tenako ao anatin'ny mahapastera dia hitako fa ny firenena nentin'ny zanak'Andriamanitra tahaka ny Mosesy izany ny tona fanesena. Ny firenena no entin'ny Davida natao mpandraka izany ny tafavoaka. Ary na ny firenena izay nentin'ny Herôda raha dia nampitaraina ary zany natonga ny Jesosy nidina teto an-tany mba hitondra famondrena ho an'ny voaka ka natonga anazy ny tenina hoe mpandraka ny Jiosy. Tsy niteny izy hoe mpandraka ny famondrena mpanota fa mpandraka ny Jiosy. Nidina mihitsy Andriamanitra satria nahoana efa lavitry ny tanan'Andriamanitra ny firenena. Fa ankehitriny tsotra ny navalin'Andriamanitra manao hoe fa raha ny oloko izay nofidiko fa tsy ny mpanao politika ny teneniny, tsy ny olona manam-bola ny teneniny, fa raha ny oloko izay nofidiko izy ny tenin'Andriamanitra no avy anetsy tena ka hivavaka hitady ny tavako dia ho avy aheno ny feon'ny kamelan'ny elony ary anasitrana ny firenena. Marary Madagasikara amin'izao fotoana izao, marary Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tsy miaiky na mpitondra teo alohana ny mbola hitondra fa ao anatin'ny Kristika ao anatin'ny sarotra. Mitady fitsaboana izy. Tsotra ny tenin'Andriamanitra ny olona izay nofidiny ny alao hitatana fa hoeny ny feon'izy ka dia anasitrana. Pastera Mayol, hirotsaka filoham-pirenena ianao. Fantatsainy ny andohanao fa olona ny ena tao anatin'ny fahorian'ny malagasy mahalala ny zavatra tsy nisy. Tena kely ny andohanao fa ny baiboly kosa milaza fa ho lehibe ny faranao. Ahoana ny atateraka izany? Tsotra ny tenin'Andriamanitra izay nitondra ny zanak'Israely mivoaka tao anatin'ny fahoriana. Aza matahotra fa mandrosoa fa izany ady ny adinareo fa ianareo angina.
ary dia namafisiny jesosy zany teny zany nanao hoe arindra anao mpandresy ary manoatra anao mpandresy amin'ny alalan'ilay ivavahanao dia jesosy kristy izany raisy ny tsodrany pastera fa nininona fitaovam-piadiana mielezana anao a sy fitaovana anakanana anao a tsisy ambinina izany ary ny lela rehetra izay mifanohatra sy miady anao dia resena lahitra izany lovavy amin'ny Jehova hotahian'Andriamanitra anao pastera hotahian'Andriamanitra amin'ny fiangonana hotahian'Andriamanitra amin'ny firenena sotra ataoko lahy sotra ataoko vavy misaotra an'Andriamanitra itsika androany natanteran'izao fotoan-dehibe izao. Jehovah Andriamanitra raha eo misaotra noho ny fitahinao sy ny fanambinana nomenao anay tokoa satria dia tapitra androany ny fankalazana ny 20 taona. Misaotra koa ny tahinao ny programa nasanay tamin'ny tapany voalohany rehetra iny nitsofan'ny fiangonana rano ny ty mpanompo kelinao kely indrindra mpanomponao rehetra nefa novidinao tompo hamonjy ny vahoaka malagasy rehetra araka ny iraka izay nitsoinao anay mitenena ary amin'ny alalan'ny vaky teny tompo fa miaino indray izahay ny anaran'i Jesosy amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe ny tenako ary misaotra antsika vahoakan'Andriamanitra tsiraray avy koa tonga avy lavitra tonga eto androany nanomboka ity fotoan-dehibe ity ka mbola tratra zao atoandro zao amarana ny fotoana. Arapaina manokana ny vahiny rehetra ireo antoko politika maro isan-karazany izay tonga eto. Arapaina koa ireo vahiny nasaina fianakaviana namana sy tapaka ireo pasteur mpanompon'Andriamanitra tsiraray avy izay namaly ny antso. Isaorana koa itsika izay nandray fitenenana ny solotenany be sy ny maro androany fa zava-dehibe nandre ny afatra izay nomentsika teo. Ny mba hitondrako afatra kely amintsika izany dia ny tenin'Andriamanitra izay nivakina tao amin'ny Amosa tao toko 5 izay nilaza toy izao amin'ny 19 ka hatramin'ny 20. Lozany izay maniry ny andron'i Jehova atao nareo inona moa ny andron'i Jehova dia aizina fa tsy fahazavana. Dia ilay 20 dia manao hoe moa tsy aizina va ny andron'i Jehova fa tsy fahazavana tsy aizy pito tsy misy mangirana akory ny va izy. Dia amin'ny 17 miverina kely manao hoe tahaka ny olona mandositra ny liona ka sendra ny bera ary efa tafiditra ao trano ka mite tanana mirindrina dia kekery ny mena rano. Raha raisina tokoa zany dia hitantaratra eto amin'ny firenena malagasy tokoa zany hoe andron'i Jehova zany aizina fa tsy fahazavana ary izany aizina izany tokoa no mandrakotra ny firenetsika malagasy ankehitriny. I Amosa moa dia mpaminany tamin'ny andron'ny zanak'Israely hitondran'ny mpanjaka Jeroboama ary tamin'ny andron'ny fanjakana Juda izay nanjakany mpanjakany Ozia ka tamin'izany vanim-potoana izany tokoa nisy ny aizina tao amin'ny firenen'i Israely. Inona moa zany aizina izany? Raha ny Amosa toko 4 no jerevana dia izao no zavatra lazainy amin'ny 1 ny anjon'i Israely no tsy fetezan'ny bebaka. Amosa toko 4 ny 1 miainozy eo teny izao ianareo vato tromby vavy ny basama izay eny aterim-bohitry Samaria dia ianareo izay mampahory ny mahantra sy manorotoro ny malahelo ary manao ny vadinareo hoe mitondra osotro itsika. Izany hoe tamin'ity andron'ny Amosa mpaminany ity zany dia nahantra ny vahoaka satria nampahoriana
ary zany ny aizina teo amin'ilay firenena Israely sy ny Joda nahantra maizina ny vahoaka ny firenena satria nampahantraina dia Jehova mihitsy no nahatonga izany satria nahoana ozy izy Amoatsa 2:7 Amoatsa 2:7 ary zaho koa efa nampiantona ny orana tsy ho aminareo raha mbola 3 volana sisa tsy ho fararano ka tamin'ny tanàna iray nampilatsahako orana ary tamin'ny tanàna iray kosa tsy mba nampilatsahako azy ny saha iray nilatsahany orana ny saha iray kosa tsy mba nilatsahany kamaina dia nivembena ny tanàna roa matelo nitady rano tany amin'ny tanàna iray kanto tsy afaka etaeta izy nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehova efa nasiako tamin'ny vary mainy rivotra sy matiny fotsy ianareo ny abetsahany tanimbolonareo sy ny tanimbolobokарeo sy ny aviavinareo sy ny hazo olivanareo dia nohaniny valala nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehova efa naterako arety mandringana tahaka ny any Egypta ianareo no vonoko sabatra ny zatovinareo sady no baboina koa ny soavalinareo ary napakariko eo ambavoronareo ny amaimbony tompinareo nefa tsy niverina tamiko ianareo hoy Jehova izany zany ny aizina teo amin'ny zanak'Israely maizina ny fahantrana maina ny vary ritra ny rano ary dia maina ny tany fa tsy siorana ny latsaka ka na dia teo aza izany fahantrana sy nazo amin'ny zanak'Israely zany zay nazo amin'ny zanak'Israely sy Joda izany dia hoe nefa tsy mbola niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehova tompony maro dia izany tokoa ny zavatra mitranga amin'ny firenentsika malagasy raikitry ny aizy ny fahantrana ny kolikoly ny alatra ny dahalo ny fakana-keriny ny fitiavatena sy ny sisa dia izao mahantra zao ny firenena malagasy ankehitriny ka raha raisitsika ary ilay afatra tary amin'ny Petera araka ny vaky tenin'ny perikopany menantsika teo Petera 2:2 Petera 2:2 ity firenena zay rakotry ny aizy ny fahantrana aizy ny kolikoly ny alatra ny asanjiolahy izay mahazo antsika amin'izao fotoana izao ny vitim-piainana dia izao ny voasoratra amin'ny Petera 2:2 manomboka ny 4 ka hatramin'ny 7 fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely fony nanoto fa nyroany ho any amin'ny elo ka nataony ho ao an-davaka maizina mba ho tehirizina ho any amin'ny fitsarana ary raha tsy namely izao rehetra izao taloha izy fa namonjy ny Noa mpitoro ny fahamarinana sy ireo 7 fony natonga ny safidrano tamin'ny ratsy fanahy teto amin'izao tontolo izao ary raha nataony nanjary lavenina ny tanàna Sodoma sy Gomora ka ny lohany oravana ary nataony fananarana ho amin'izay ratsy fanahy atoriana fa Lota marina izay ory dia ory noho ny fijejojejon'ny olona ratsy fanahy no vonjeny ho afaka fa izany lehilahy marina izany raha nitoetra teo aminy dia naory loatra ny fanahiny marina isanandro no ny nahitany sy ny nandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna dia fantatry ny tompo izay amonjeny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy hitehirizan'ny olona tsy marina ho amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana raha raisiny izany vaky teny zany dia izao aizy ny fahantrana ny firenena maizina tanteraka ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra satria nahoana ireo pastera mpanompon'Andriamanitra tao reo dia nilaza hoe tsy mbola misy ny olo marina nitondra ny firenena ka dia aizy ny fahantrana ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ka noho izany ny vahoaka ny malagasy mino ary mino koa fa mitovy hevitra amiko itsika fa mba misy olona marina ihany eto Madagasikara fa saingy ny olo marina no mbola tsy tonga teo amin'ny toerana izay nieritreretin'Andriamanitra amonjena ty firenena ity ka ankehitriny hitady olo marina Andriamanitra ary ametraka izany olo marina izany hamonjy ty firenena malagasy ity ka tsy hipetraka ao amin'ny aizina intsony dia izao ny afatra farany amaranako ny teniko satria misy olo marina veto Madagasikara 10
ka mba tsy hoaringan'Andriamanitra ty firenena ty ao anatin'izao famaizinana izao dia izao ny afatra ampitain'Andriamanitra amintsika androany satria dia efa nomenareo ny tsodrano ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Mayolla sy ny ankonany amin'izany tsodrano izany dia izao ny teny baiko nomeny Jehova araky ny bitsiky ny fanahy zay noresahany tamiko io maraina io. Isaia 1:20. Isaia 1:20 no vakitsika ny andininy voalohany sy ny manaraka. Manasantsika ary mba hitsangana amaky ty tenin'Andriamanitra ity. Mitsangana rivoaka malagasy miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizi-pito manarona ny firenena fa aminao kosa ny posahan'i Jehova ary aminao niseho ny voninahiny ary ny firenena manatona ny fahazavanao ary ny mpanjaka makeo amin'ny famirapiratany fiposahanao. Amen. Atipazy manodidina masinao ka jereo ireo rehetra reo dia mivory mankaty aminao. Ny zanakao lahy dia avy lavitra, zanakao vavy dia sakeleny. Ary hita izany ianao ka ho miramirana dia hiepinepina sady ho alehibiazina ny fonao. Hoentina ho anao ny hareny ranomasina, afindra ho anao ny fananany firenena. Ny harenantsika an-dranomasina zay angalary ny vahiny reo tsisy angalatra atsony reo fa hoentina ho antsika amin'izay. Ary ny harentsika zay angalary ny firenena maro any ivelany io, ireo ndreny nitondra ny harenany eto amintsika. Dia toizatsika mivaky teny manomboka ny 10 ao amin'ny 10. Ary ny hafa firenena no anangana ny mandanao ary ny mpanjaka ny anompo anao. Fa tamin'ny fahatezerako namelezako anao amin'ny fitiavako kosa no amindrako fo aminao ry firenena malagasy. Urakoraka be. Ary ny hafa firenena no anangana ny mandanao ary ny mpanjaka ny anompo anao. Amen. Hidanadana mandrakariva ny vavadonao, tsy rindrina izy na andro na alina. Hampidiran'ny hareny firenena sy hampanjakany zay efa babo ho aminao. Amen. Eno tsara ny manaraka fa ho levina zay firenena sy fanjakana tsy hanompo anao. Eny ireny firenena ireny fongorana tokoa. 14 ny zanak zay mampahory anao dia andeha iondrika eo anatrehanao. Ekoaka mifaladianao izay rehetra manamavo anao. Ary izy anao hoe tanànan'i Jehova zion'ny ray masin'Israely. Amen. Usulna fuizana nao, sinangkalana nao, at sinandananula namake nao, dia sana turere mandraksaya nao. Yenu fivalina tamtarana kavara mandimbi. Ari nunam gentilisa nao sadi nunam panjaka. Kati ufata tau faisanu Jehova pamunja nao. Haleluya. Haleluya. Armair Jacob anu panafta nau. Amen. Hatunga vulamena usul baraina. Ada tunga vula futi sulbi. Arvarano usul kazu. Ni fiadana nanu atok fanapana nau. Arfamarina nanu papiasa nau. Amen. Ni vampaurina cerewam tanana nau insuni. Ni vampaurina cerewam firenena Malagasy insuni. Ni fandravana sin fandringanana na ny fandravana na ny fandringanana ao anatin'ny faritanynao ny mandanao ataonao hoe famonjena ary ny vavadonao atao hoe fiderana. Tsy masoandro intsony no fanazavananao ry Malagasy ao noho ny andro ary tsy fangarangarana ny volana no fanazavananao fa Jehova no fahazavananao mandrakizay ry firenena Malagasy. Tsy lentika intsony masoandronao ary ny volana tsy isoka fa Jehova no fahazavananao mandrakizay mandrakizay.
dia ny 20 ary ny malagasy rehetra ho marina avokoa hanana ny tany no mandrakizay izy eno volomaintse eo misako ary ny asa ny tanako fampiseho amboninahitra farany ny kely ho tonga arivo ary ny malemy ho tonga firenena mahery izany anao zany ozy izy izaho Jehova no hanafaingana izany amin'ny fotoanany ataovy ambony ny fanondrotsika rehetra ataovy ambony tsara halleluja 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 me voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka androany faraiky amby folo ny volana o zany sabotsy taona 2024 fotoana lehibe zay natokana hitondranam-bavaka ny firenena amin'ny fifidianana zay ho avy izao ary nitondranam-bavaka koa ny candidat pasteur Mayol izay irotsaka ho filoham-pirenena nataon'ny fiangonana satria efa tafaperaka somatsara tamin'ity herinandro ity ny taratasy filatsako fidina dia matoky sy manatena fa dia mba andeha amin'ny intsiny andeha amin'ny marina andeha amin'ny filaminana ny fifidianana eto amin'ny firenentsika mba hanarenana ty firenena malagasy ity ny programme anasa zany dia mazava ho azy hoe Gideona fandresena fantrana dia zavatra telo ihany zany any amin'ny tinanazy dia ny hoe miady amin'ny fantrana satria niletika lalina amin'ny fantrana ny vahoaka malagasy ny firenentsika izany dia ametraka izay tany tandalana izay satria ny tany tsy tandalana dia tsy afaky ny androso ihany koa dia ny farany moa zany araka reny nambarako reny dia ny amerina ireo nositsika madinika ireny sy ny itrandraka ny ere-pirenenantsika eto malagasy ka hozaraina mitovy amin'ny firenena zay mitrandraka azy ny atsasany ho an'ny tombontsoan'ny firenena tsiraray avy zay hiara asa amintsika ka hitrandraka an'izany arenantsika izany hoe aopana amin'ny fitrandrana ny arenan-kibon'ny tany zany ny fampandrosoana ny firenentsika ity manomboka amin'izao ka ireo arenan-kibon'ny tany ireo no zaraina tsy miankatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra ary avy amin'ny arenan-kibon'ny tany io ndray no anaovantsika ny fambolena sy ny fiompiana izay tao hoe 5 ny malagasy dia ao anatin'izay tantsaha izay afaka miaraka tsara ny politika sy ny fivavahana satria politika ny mangalatra fa politika koa ny tsy mangalatra ho an'ny mpitondra fivavahana politika ny mamita bahoaka fa politika koa ny tsy mandainga tsy mamita bahoaka samy politika zany reo ka miaraka tsara zany raha politika ny tsy mangalatra politika ny tsy mandainga politika ny tsy manao kolokolo politika ny tsy mangolo-karena politika ny tsy mamaly faty no politika ampiarina dia miaraka tsara zany satria zay ny politika ny baiboly zay nambarako tao zay afaka ampiarahana tsara zany izy fa raha ohatra hoe politika ny mangalatra sy ny mandainga sy ny mangolo-karena sy ny mamanao valy faty no politika hoentinao dia tsy miaraka amin'ny baiboly zay tsy miaraka amin'ny soratra masina sy ny fivavahana izay za rehefa tonga amin'ny fitondrana dia tsy paster intsony fa président république dikan'izay ny fiangonana dia samy manana ny azy samy manana ny fombany samy manana zay fanaony rehetrarehetra dia ohatra ny filoham-pirenena rehetra zay nitondra fanjakana dia ny fanjakana no entiny fa ny fiangonana tsiraray avy samy manana ny rafitra sy ny fitantanany azy fa tsy hidiran'ny fanjakana izay fiangonana tsiraray avy zay fa rehefa tonga ny andro ivavahana dia mba mivavaka tahaka ny filoham-pirenena mivavaka ihany satria za fa paster ka tsy hoe filoham-pirenena tsy hiditra am-piangonana orera be zany dia izy natahoranao amin'ny candidat tena maky baiboly za Genesis hatrany ny apocalypsy fa ohatsy misy manao hoe matahora candidat na hoe matahora ny amerikana na ny frantsay fa ny ao amin'ny baiboly ao dia mazava hoe matahora an'Andriamanitra dia izay ihany zany no atahorako Jehova Andriamanitra afa-po tsara ianao tsy Kristy Jesosy ny avatra farany dia misaotra kely ny avatra farany mirariso ny malagasy rehetra dia mba andeha amin'ny filaminana tsisy raorao ny fifidianana tsisy halatra tsisy atsodray amin'ny candidat rehetrarehetra fa dia mba andeha lalaka ary dia samy anaiky ny valy ny fifidianana eo zany satria madio sy mangarahara
Amen. Omariky zany fitsofandrano izany dia omeny tompo azy ane ny ery sy fahefana hoentiny manatanteraka ny antsony tompo azy. Angatahana ny mpanentana ireo satian'oloana ny mpandeha ihany teo. Daholo! Raizy Lumias! Raha Jesosy Lumias, tsisy masakana, tsisy atoy, fahefana sy ny hery. Vandresy, fanilanja, fahefanilantra, asa matahotra, asa matahotra, tananao fahefana, fahefanilantra me Jesosy, asa matahotra fa izy mombana, la musika ne! Jesosy nefa naniraka andramandre, komandeana, nianjaranao, satana mioro, raha Jesosy lay vato tonga n'olonty, komandeana, nianjaranao tsisy lay satana mioro, lay vato tonga n'olonty, fahefana, fahefana, azamatao, somary mandrosika alatany, fahefana, fahefana, azamatao, azamataotra, la musika zany, alafa, afaka miorakoraka ianao tsy manina ho an'Andriamanitra. Esy fahefana, miaiky daholo ray tanàna, fampisainanao dia misy fahadagana, anitsaka mena rano, anositra kosa tany, narety mandringana saika ambony, esy fahefana bandiri, esy fahefana, miaiky daholo ray tanàna, fampisainanao dia misy fahadagana, anitsaka mena rano, anositra kosa tany, narety mandringana saika ambony, Hallelujah!